Faly miarahaba ny malagasy rehetra, vita soa ny asaramanitra 2024 tamin'ny volana Jona fa 2020 teo ny tenako. Napihetsi-po dia napihetsi-po tokoa ny nijery ny fitafy malagasy izay nisaloran'ny ireo mpitondra fanjakana ambony sy ny vahoaka malagasy iray manontolo. Sampany teo amin'ny tantaran'ny fetim-pirenena malagasy no nisy an'ireny karazana fanaovana ny fitafy malagasy ireny. Misy zavatra entiny betsaka ny momba aniny, izany hoe efa manomboka mifoha ny malagasy ny amin'ny hoe fankasitrahany ny zavatra vita eo an-toerana. Efa zava-dehibe, dingana goavana lehibe eo amin'ny tantara pirenena malagasy izany, satria efa manomboka tonga saina ny malagasy izany fa miainga ao aminy ihany ny fampandrosoana any Madagasikara. Zava-dehibe izany zavatra izany, tompoky lahy sy tompoky vavy. Maro dia maro ny tombontsoa izay nentiny iny fankalazana ny fetim-pirenena farany teo iny, dia eo amin'ny resaka ekônômika aloha voalohany indrindra, miditra betsaka tany amin'ireo malagasy mpanao asa tanana izany ny vola. Efa manomboka izany tonga saina ny malagasy fa ny vola dia tokony iodikodina ao amintsika malagasy ao ihany. Zava-dehibe zany zavatra zany, ary rehefa nodinihana daholo ny fitafy rehetra nanaovan'ny olona tao, na ny manam-boninahitra na ny olon-tsotra, rehefa tena nodinihana dia efa mba miakatra ny kalitao. Betsaka mihitsy izany ny mbe fa manatsahana an'ireny ataontsika hoe marika ambony ireny, na ny eo amin'ny resaka finition na ny resaka style. Mahavelo-panantenana izany ny fisokafan'ny sainy malagasy, ary tena tsy mena mitaha mihitsy amin'ny vita ety ivelany ny vita malagasy. Ka dia manao kopatanana, manao maneho ny fankasitrahana ny malagasy manerana ny nosy ny tenako, satria dia tena nanerana ny nosy iny fanaovana ny fitafy malagasy iny, ary dia ny zarazara ny hoe samy nanao ny fitafy izay any amin'ny avy any amin'ny toerana misy azy daholo ny olona rehetra izany, nanao ny fitafy avy any amin'ny faritra misy azy. Mahafinaritra dia mahafinaritra ny toe-tsaina efa manomboka misokatra, ka aoka re tompoko tsy hijanona eo amin'ny fomba fitafy iny fotsiny. Ny fieritreretana fa ianao malagasy ihany anie no hanavitra ny Madagasikara, ka efa fifoazana iny. Ny ady izay atao amin'ny fampandrosoana, ny ady izay atao amin'ny fahaleovantena
tsy voatery ho ao anatin'ny fananana an'ireo karazana fitaovam-piadiana mahery vaika, tsy amin'ny alalan'ny fananganana ady etsy sy aroa. Ny zava-dehibe dia ny miainga amin'ny zavatra anananao. Inona ny zavatra anananao eo? Inona ny sentiment d'appartenance anao amin'ny taninao? Izay aloha no ianganao voalohany, ka mino aho fa fisantarana iny fifoazana iny. Raha mamerina ny tantaran'izany Gandhi izany nge isika mpitaritolona tany Inde izany. Izy tsy nananganady tamin'ireo anglisy nanjanaka azy sy nanjakazaka tao amin'ny taniny. Ny zavatra nataony dia ny hoe aza misy mividy intsony hoy izy ny lamba sy ny fitafiana avy any amin'ny anglisy, fa isika ihany no andeha amboatra ny fitafiantsika. Teo no nanomboka ny atao hoe sari, izany hoe ilay fomba fitafy indiana. Izy tsy nananganady andeha tifitra tafondro ny mpanjana tany, fa ady mangatsiaka ohatran'izay no nanomboany azy. Dia fahity ny mpivarotra lamba avy any Angletera, ka matoky aho fa isaky ny fetim-pirenena malagasy dia hanao ny fitafiana malagasy, ny malagasy rehetra tsy vaky volo. Nahafinaritra dia nahafinaritra koa ny teo amin'ny fivarotana ny arendrina. Arendrina vita malagasy avokoa no novidian'ny malagasy. Efa zava-dehibe izany zavatra izany satria tamin'ny andro teo alohany dia nimenomenona ny mpivarotra arendrina fa lasa ny commerce ny sinoa daholo ny fivarotana ny arendrina. Mamenatra izany zavatra izany, tompoky lahy sy tompoky vavy. Mahavita zavatra tsara tarehy ny malagasy mitovy aminao. Nahoana re no ny mpivarotra vahiny indray no mbola tovananao ny vola efa miditra ny paosiny, ankoatry ny fandrombahana izay ataony ao amin'ny taninao, dia mbola ampidiranao ihany koa any am-paosiny ny vola izay tokony ampidirinao amin'ny malagasy mpiray tanindrazana aminao. Averiko etoana fa mino aho fa fisantarana ny amin'ny sehatra rehetra rehetra iny fomba fitafy iny. Eto amin'ny Jeanne Forêt Santé dia tsy dia mba mankasitraka loatra an'ilay terme hoe ady. Ady amin'ny aretina. Ny eto zany dia ny hoe manentana amin'ny resaka fikojana ny fahasalamana ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ny fihinanana ny sakafo ara-pahasalamana, ny fanaovana fanatanjahantena, ny fampitoniana ny saina. Fa tsy dia miresaka loatra ny eto amin'ny Jeanne Forêt Santé ny hoe ady amin'ny aretina, satria rehefa ady
nolazaina dia efa matanjatanjaka izay ny fitaovana ampiasaina, matanjatanjaka ny vola miala, matanjatanjaka ihany koa ny eritsaina tokony hoentina miatrika an'izay hoe ady amin'ny aretina izay. Sahala amin'izay ihany koa ny ady ho an'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara. Tsy dia tiako loatra ny mampiasa an'izay voambolana ady izay satria rehefa ady dia basy amina tafondro no arangaranganao, herisetra no andeha hatondrotondronao, ady atrano no mety hiafarany. Tsy dia fampiasako izany ny hoe ady ho an'ny fahaleovantena fa ny hoe inona no fampandrosoana sy ny fikaonan-doha afaka ataonao mba hahafahan'ny malagasy rehetra tsy vaky volo, na avy any avaratra, na avy any atsimo, na avy any andrefana, na avy any atsinanana, na ny avy avoantany, inona no afaka ataon'ny malagasy rehetra mba samy sitraka ny arena misy ao Madagasikara ny malagasy. Ny voambolana ady zany tsy dia mba marisika loatra aho ny milaza an'io fa hoe inona ny ezaka ataon'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka mba hananany ny fiandrianany ao amin'ny taniny, hisitrahany ny arena sesehena iondanany ao Madagasikara ao, arena sesehena iondanan'ny vahoaka mahantra. Ahoana ny fomba hamahanany olana mba samy hisitraka daholo ny malagasy rehetra, samy misitraka na ny vahiny izay mitondra ny teknôlôjia, mitondra ny karazana fahaizana ara-teknika, misitraka daholo izay mikirakira ny fampandrosoana miaraka amin'ny vahoaka malagasy tompon-tany. Izay zany no teny kely azoko atsipy momba niny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena tamin'ny 4 Jona 2024 teo iny. Aoka isika tsy hiemotra intsony amin'ny fandrosoana izay efa matimatesantsika, aoka isika tsy hiemotra intsony amin'ny fahaleovantena tena izy, ny fiandrianam-pirenena. Aoka mba iny izany no isatarantsika an'izany hoe fahaleovantena tena izy izany. Tsy manana basy amatafondro, mbola averiko ihany ny teniko, tsy manana an'izany isika, ny firaisan-kina ihany no ahafahantsika miatrika anireo tany matanjaka.
firaisan-kina ao anatin'ny fahasamihafana, firaisan-kina mba samy mahazo tombontsoa ny faritra rehetra, mba samy manany maha izy azy ny malagasy rehetra tsy vaky volo, tsy misy afa-tsy ny fitsinjaram-pahefana ihany no ahafahantsika miatrika ny tanjaky ny firenena matanjaka, satria tsy vitan'olo-tokana na vondrobondron'olo-tokana ny fiatrehana an'izany firenena matanjaka izany. Aokisika akalesona fa rehefa miady rery ianao na vondrombondron'olom-bitsy no miatrika an'ireo firenena matanjaka dia aza gaga rehefa lavo ianao tsy manohana anao izy, ary tsy manohana anao ihany koa ny vahoaka malagasy. Fa raha ohatra ianao ka nanao ny mety na afa-po ny akamaroan'ny vahoaka malagasy, nanome azy hanina ianao, nanome azy asa, nanome azy trano hipetrahana ohatry ny olombelona rehetrarehetra, nanome azy ny ankizy miditra ny an-tsekoly maimaipoana, nanome azy ny fitsaboana izay araky ny fananany tsirairay ny isam-batan'olona, nanome azy rano fisotro madio, nanome azy jiro izay anazava azy, nanome azy ny fandriam-pahalemana. Tsy misy tokony atahoranao ny etraketraky ny tany matanjaka, satria ny vahoaka rehetra izay nomenao an'izay karazan-javatra rehetra ny tany saiko teo izay dia anohana anao hatramin'ny farany. Dia toy izay sy toy izay no teny kely azoko atsipy momba ny fetim-pirenena tamin'ity taona ity. Mirary soa ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo ny tenako. Veloma tompoko.